Narabatsika iaby ndraiky tafahoana eto ndraiky tsika androany tiky. Ny raha volaniko eto moa fa hitatsika agnabo eo ny lohatenin'ny ny raha ho resahatsika androany de mahakasiky indrindra ny fampiatsoan'ny filoha reo député vaovao zay lany teo moa nefa député teo aloha lany ndraiky teo reo député vao lany zay nampiatsony Andriamatoa Filoha teny amin'ny Iavoloha angamba iny raha tsy diso maromaro ny raha voaresaky tao fa misy raha raiky nitenen'ny Filoha tamin'ireo député reo zany ro tiako asia resaky eto satria somary mampametra-panontaniana ihany le raha niresahan'ny Filoha tamin'ny fotoa igny. Hoy izy hoe mba député tena hanao ny asa ma député tondra ny tatry ny vahoaka taraim-bahoaka zay nifidy anareo avy any amin'ny distrika zay nahalany anareo. De nampidiriny tamin'ny resaka zany ny resaka siady, ny volany siady. De teo no tena nampametra-panontaniana ay hoe fa ahoana satria raha niteny ny Filoha de hoe misy taminareo député teo ozy izy tena nampiasa ny volany siady amy tokony zay nampiasana anazy fa misy kosa ozy de tsy hita zay nanaovany any hoe lay volany siady. Eo no tiako asiaky resaky zany satria tapitra teo lay tenin'ny Filoha tsy nisy tohiny mba niandry zany za hoe ino zay tohiny resaky zay tsy mba niteny izy hoe hisy fanadeadina mahakasiky nyreny volany siady reny hoe aiza sy aiza naliany reny volany siady tsy nisy zany fa defa amizao fotsiny hoe nisy ny nampiasa ara-dalàna nisy kosa tsy nampiasa ary tsy hita hoe nakaiza le volany siady de tapitra teo ny tenin'ny Filoha zany hoe zany rehefa nidinina tsy misy poursuite reny vola siady reny fa de amizao fotsiny zany le député tamin'ireny fotoana reny tsisy arakaraka tsisy fanadeadiana zany ny zavatra mahagaga na tamin'ny tenin'ny Filoha tamin'ny fotoana iny. De hampemetra-panontaniana hametraka fanontaniana amin'ny Filoha zany zao hoe anao ve Andriamatoa Filoha tsy mahatsiaro hoe gaboraraka ne fitondranao ianao ve Andriamatoa Filoha tsy mahatsiaro hoe tsy tandalàna ne ny fitondranao fa manao zay tiana tao iaby tsisy voaendrika tsisy iarany lalàna zay manodidina anao rehetra zay miaradia aminao rehetra. Raha firenena tandalàna tompoko naharary zato aza tsy hita nandehanan'ilay vola de tsy maintsy misy fanadiadiana tsy maintsy misy poursuite. Lay vola tsy mba vola kely fa 1 milliard isan-taona ça fait 5 milliards ao anatin'ny 5 taona de vitan'izay resaka zay ve Andriamatoa Filoha hoe tsy hita nanaovana azy de tsy nampiasa ny tokony tsy nampiasana azy de tapitra eo. Lay izy volam-bahoaka volany zany 5 milliards isan-taona zany hoe raha tena nampandrosoana ny distrika anankiray zany hita nandehanany zany roa ihany angamba raha tsy diso zay ny fantako ny député nanao tatitra tamin'ny vahoaka ny fidy anazy ny nandanina ny volany siady de ny député miandro vazo teo aloha madame Sandy moa ny fahalalany maro azy iny nanao tatitra tamin'ny vahoaka zay nifidy azy tao mandro vazo amin'ny nandanina volany siady. Ny député Masy Goulamely any Atsiombe moa izy iny sa Amboasary tsy de haiko loatra iny koa nanao tatitra de député Anna Maintirana ngamba izy iny sa tsy haiko na aiza iny koa nanao tatitra fa ny akoatrin'izay de tsy hita hoe nankaiza.
5 milliards ao anatin'ny ray taona. Volam-bahoaka de tsisy resaka zany anatin'ny détournement des fonds publics nefa zany zany hiarany lalàna ary tokony henjena zay manodikodoka volam-bahoaka raha araky ny lalàna, raha tena firenena tan-dalàna tsika Andriamatoa filoha. Fa mahagaga ihany Andriamatoa filoha de vitan'izay ve le resaka hoe misy nampiasa ara-dalàna, misy nampiasa de vita eo. Aizany Bianco, aizany Paky, tsy afaka anao fanadidinan'izany ve ny ao fitondrana ve tsy afaka anao fanadidina momban'izany nakaiza daholo any volany Siady tamin'ny 5 taona lasa. Raha ny vahoaka moa no handeha hitaky an'izany hidina an-dalabe de ho tsenainareo amin'ny basy lacrymogène ary zay ny antony tsy asahiny vahoaka hitaky an'izay. Volam-bahoaka zany tokony hanina zo hanontany an'izany ny vahoaka zay nifidany député tao amin'ny distrika misy anazy, manana zo hitaky an'izany ny vahoaka any amin'ny distrika zay nifidiny député zay napetrany hisolovavana azy. Fa tsy ho azo atao mihitsiny zany raha ny zava-misy am'izao satria tsenainareo fitondram-panjakana lacrymogène sy ny hémorragie raha vahoaka am'rany de fa menimenina any daholo amy sisisiny any fotsiny zany sisa ataon'le vahoaka nefa le izy volam-bahoaka. Ka zay zany no mampametra-panontaniana. De raha misy ny olona mba miteny zany manaitsy amin'io zavatra io de lazay ny piso lelaka amy fitondrana ndray fa te ambolo korotana, te andrisika ny vahoaka hikorotana. Zany ny version avy amin'ny manodidina ny fitondrana piso lelaka mazava ho azy mba hoentina hanakombonana ny vavan'olona zay miteny. De lazaina fa te andrisika ny vahoaka handeha hikomy, te anikorotana saim-bahoaka. Non, zavatra marina zany ary zavatra araky ny lalàna lay zavatra resahana eto. Ka eto zany de mitodika aminao ndray Andriamatoa filoha hoe aoka kosa tompoko tsy ho vitan'izany le izy, vitany hoe tsy nampiasa de zay de tsisy poursuite, tsisy fanadiadiana. Ary anisany mampiazakazaka ny olona hanao député sasany fa tsy ny rehetra. Tsy de le hoe maha-député sy le karama maha-député fa io volany Siady io no tena mifanendrika ny olona hanao député. Satria 1 milliard isan-taona, 5 milliards tsy arakaraka avy eo tsy aleon'olona manendrika député daholo zany satria misy vola dala topo ato, volam-bahoaka adala topo. Zay le fandehany. Ka amiko zany raha tena hoe hanao fampandrosoana, te hampandroso ifotony ianao Andriamatoa filoha, maninona io vola io raha mena mivantana any amin'ny commune rehetrarehetra, any amin'ny distrika rehetrarehetra. Amena ny commune mivantana, ny commune no antoky ny fampandrosoana ifotony voalohany. Ny commune na subvention tsy misy, na subvention tsy hita, any amin'ny député no amenareo milliards raha isa-taona. Mieritseritra ve nareo fitondram-panjakana fa procédure ara-dalàna zany, sa hoe zarazaraina samby hanana samby hinana tsy haiko. Eritseritra nena fa raha ohatra ka tena hoe ifantoka amin'ny fampandrosoana ifotony hampandroso, manana finiavana hampandroso ny distrika rehetrarehetra, ny commune rehetrarehetra nareo omeo ny commune mivantana io 1 milliard io. Fa ny député tomboka de manao volavolan-dalàna, manao loi de finance, mandany lalàna. Zay ny tokony ho asan'ny député, de mandray ny karamany araky ny lalàna zay napetraky nareo ao zareo. Fa ameo ny commune mivantana lay vola hampandrosoany commune ifotony ny commune rehetrarehetra eto Madagasikara. Ka zay zany mba tiako atsia resaky hoe ho tonga koa reo ny député vaovao de ahoana moa ny fomba ny taloha teo aza tsisy arakaraka zay tsy navita, zay nandany ny vola Siady ny 5 milliards be zao
de ahoana moa reto vaovao reto raha hanao an'izay koa satria rary ny raha hanao an'izay koa reto satria ny teo aloha za tsisy fanendrena tsisy arakaraka ka averiko ndray hoe fitondrana gaboraraka zany andre matoa filoha raha fijeriko azy fitondrana tsy tandalana ka anjaranareo amy fitondrana no mieritseritsy any raha zay a na marina ny zavatra resaiko a na tsy marina ny zavatra resaiko fa ny mampalahelo a de zahy vahoaka madinika foana no traparany a victime tsy manana zo na de kely aza zay indray aloha ny resadresatsika androany fa de miraha soa atsika iaby